avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao any rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Asa maharitra no atao amin'ny fanovana sy ny fanavaozana eto Madagasikara, fa misy dingana voalohany tsy maintsy atao araka ny voalazany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Namoana didy fampisamborana inaina Andriatsitoaina nahiditra amponja vonjomaika ny Tale Général ny Kinaposa teo aloha, raha mahasoara pitsarana ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny vadiny naina Andriatsitoaina ary ny Tale Général ny SMGD. Niakatra fitsarana teny amin'ny tendrom-pitsarana misana ny ady amin'ny kolikoly na ny paka i Rinara Kotomanga sy ny sakaizany ny maraina teo antony ny fanaovana osika amin'ny tsenam-barim-panjakana teo anivo ny Madagascar Airlines. Rava ny mpitandra ny filaminana tao Atsirabe ny tambazotrana jiolamy tampiadina paka-kery ny teratany karana. Jiolamy Savaly kosa ny voasampitry ny Zandary niaraka tamin'ny Abasy sy ny Bala nandritra ny fanafiana ny tranga ny alatsinainy teo teny amin'ny faritra Antsimondrano. Aresaky raisam-pirenena olona enina indray farafakely no namony ainy ary manodidina ny 520 teo eo ireo naratra tao Kiev renivohitra Ukraine ao Mali vokatry ny fanafiana anabakabaka nataony nitafika Rosianina. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny Araba, tompo kilasy tompo vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity ariva ity. Asainay ampanajany anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Andeha nomboantsika ny fampahalalam-baovao ny matoa an-dahatsoratra asa maharitra no atao amin'ny fanovana sy ny fanavaozana izay atao eto Madagasikara. Fa misy ny dingana tsy maintsy atao voalohany araka ny fanazavana nentin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta raha nitondra ny heviny mahakasika ny faninjehana ireo tsy maty manota eto amintsika amin'izao fotoana izao. Dingana voalohany ny iray volana izay nijoroany ny fanavaozana izay ary manantena firosona amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny malagasy amin'izao fotoana izao. Matoa an-dahatsoratra. 17 Oktobra 2024, 17 Novambra 2024, feno iray volana androany no nandraisany miaramila ny fahefana teny Ambotsirohitra ary taorian'izay no nanamafisany ny fitaranavy momba ny lalam-panorenana fa ny kolonely Randrinirina Mikael no filoam-panjakana. Tamin'io daty ny 17 Oktobra io ihany koa fa ny taona 750 no nahaterahan'ny Republikan'ny Malagasy voalohany izay feno 7 taona ny 17 Oktobra 2024 lasa teo izay nifarana ny Republika fahaefatra. Iraikitra ho tantara iny tolona nataony vahoaka Malagasy iny ary tsy ho voafafa ny fotoana ihany koa. Raha taony jeritodika nateo aza ny fitarainana samy hafa, nateo aza ny fitohizan'ny fitakiana sy ny fitokonana samy hafa, dia nisy ary maro ny fanovana tsikaritra tamin'ny fitantanana ny firenena. Nanomboka avy hatrany tamin'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra izany. Afaka ny teny sy naneho hevitra avokoa ny rehetra. Tsy nisy tombo sy ala izay fahalalahana izay indray aza no noararaotin'ny sasany natosika ireo tsy maty voalavo akibo zatra manao lalan-drenina. Izay fahalalahana nomena izay avy hatrany no noararaotiny ireo very tombontsoa manokana ka nikasa isakana fikatsana tombontsoa ho an'ny beseny maro. Na izany nisokatra ny varavarana tamin'ny fifampidiniana sy ny fifanakalozana. Maro ireo resy lahatra fa ny fanovana takiana kory tsy hoe androany no androany dia ahazoana vokatra, fa misy kosa ireo tsy maintsy miandry fotoana, ireo tsy maintsy manaraka ny dingana napetraky ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny fanadiovana sy fanarenana ny fitantanana ny raharaham-panjakana no resahana dia ny rahantsika nahita fa nivoaka ireny ny IST fandrarana tsy ho afaka mivoaka ny sisy tanin'ny Madagasikara
ho an'ireo mpitondra sy tompona andraikitra ambony tamin'ny fitondrana teo aloha. Nanaraka azy teo ny perquisition na ny fisavana izay nitoy tamin'ny fanaovana fanadihadiana sy ny famotorana, ary ny afara tamin'ny fampiakarana fitsarana sy ny fandraisana didy teny amin'ny PAK, mifandraika amin'izay vokatry ny fanadihadiana natao sy ireo rijateny fanasaziana araky ny voalazan'ny lalàna. Raha ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana dia samy nahita ihany koa ny rehetra fa nisy ny fifampidiniana sy ny fifanakalozana, ka ny ravona ny fitakiana na dia ny drikona tsy nanaiky hatramin'ny farany azy ireo mpampianatra sy mpanabe nanerana ny nosy, ary mbola nitoy ny fitakiana taoriny ny fijoroany ny fanavaozana. Tahaka izany ihany koa ny teo amin'ny jirama sy ireo rafim-panjakana sasany. Fahombiazana no azo ifehezana izany satria samy resy lahatra fa tsy misy hafa-tsy ny fifanomezan-tanana no ahafahana manova sy mitondra fanavaozana. Fahombiazana eny ray volana voalohany iny satria hita sy tsapa fa mihamafy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana. Miroso amin'ny fametrahana ny tany-tandalana isika, ka nisantarana izany ny ady atao amin'ireo tsy maty manota nambotry ny firenena. Tsy nijanona eo anefa ireo ady amin'ny tsy maty manota ireo, ka sao hevitra ny sasany fa ho afamaina amin'izay kolikoly sy fandikan-dalàna nataony. Vao iray volana izay ny lasa, ary 2 taona no nomena ny fiadidinan'ny fanavaozana ho an'ny Repoblika ny Madagasikara. Mbola herisona ny sehatra tsirairay avy, ka anasaziana izay nandika lalàna. Isan'izany ohatra ny resaka tsenam-barim-panjakana, ny fanafarana sy fanondranana entana, ny eny amin'ny faditseranana, ny sehatry ny voly fanondrana, ny fananan-tany, ny aty-tany, ny fizahan-tany, ny sehatry ny fahasalamana, fitaterana sy ny maro hafa. Mbola ho avy ihany koa ny fanadihadiana natao mikasika ny tontolo ny fifidianana izay nahitana olana maro, niteraka fampisaraham-bazana ny samy malagasy, niteraka fahaverezan-jo ho an'ireo mpifidy, niteraka disadisa izay mbola mitoy hatramin'ny androany. Mbola ho avy izany fotoana amongorana hatrany amin'ny fakany ireo mpiray kombakomba, mpiara-miasa na mivantana na ankolaka tamin'ireny famoretana sy fampijaliana ny vahoaka malagasy ireny, na tamina sehatra inona na tamina sehatra inona. Ankehitriny mantsy mbola afaka mipikelika ireo any amin'ny faritrany, ary mbola misy aza ireo mirehareha fatratra fa tsy ho voakitika, tsy ho voakasika, ary tsy ho voaozongozona amin'ny toerana misy azy. Tsy maintsy ho avy izany fotoana izany idina ny mpanao famotorana any amin'ireny faritra ireny, indrindra ireo naharenesana fitarainana maro. Ary izay raha teo ihany koa no takiny ny vahoaka. Ho avy izany satria ny praiminisitra lehibe ny governemanta aza dia efa nanamafy fa asa maharitra no atao, fa misy dingana voalohany tsy maintsy atao. Dingana voalohany izay ray volana izay, ary manantena firosoana amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny vahoaka malagasy. Anozantsika ny fampalalam-baovao kosa ny makasika ny toy ny raharaha SMGD namoaka didy fampisamborana any Naina André Titoaina ny avy ao anivony ny APAK nahiditra amponjavonja maika kosa ny tale général ny KNAPS teo aloha raha maso ara-pitsarana ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny vadiny Naina André Titoaina ary ny tale général ny SMGD. Nahazo fahafahana vonja maika kosa ireo olona 7 raha ny fanazavana, ireo nivalin'ny fitsarana navoaka ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK momba ny raharaha findramam-bola mitetina hatrany amin'ny 12 miliara ariary tao amin'ny KNAPS nataon'ny SMGD. Fanampanazavana mahakasika izay. Nivoaka ny maraina teo ny didim-pitsarana momba ny raharaha findramam-bola 12 miliara ariary tao amin'ny KNAPS nataon'ny SMGD ny taona 2024. Namohana didy fampisamborana Naina André Titoaina ben'ny tanàna teo aloha teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sady filohan'ny filakevy mpitantanany SMA. Ankoatr'izay nahiditra amponjavonjy maika ny tale général ny KNAPS teo aloha Mamo Rakotondraibe napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana na sous contrôle judiciaire ireo olona 5 ka anisan'izany ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ankehitriny ary Lala Ramanantsoa sy vadiny Naina André Titoaina ary tale général ny SMGD. Nomena fahafahana vonjy maika ny olona 7 hafa araka ny fanapahany fitsarana hatrany, olona 12 no voarohoroho amin'ity raharaha ity araka ny fampitam-baovao avy amin'ny PAK ary naharitra ora maro ny fanadihadiana. 14 amin'izy ireo no niatrika fampanoavana teo anivon'ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK ety 67 hektara ho malitolakandro raha toa ka tsy nipotra ny iray. Voalaza fa fanararaotana fisarahana andraikitra fanodikodinina mbola ampanjakana sy fandraisana tombotsoa mifandraika amin'izany
fanomezana tombon-dahy ny fifanolanana tombotsoa famotsimbola ary fanontohinana ny famotorana no vesatra anenjehina ireo olona voapanga ireo. Nanamafy ny Bianco fa misy endrika kolokolo tafiditra amin'ity raharaha KNAPS sy SMGD ity izay mahavoasarignitra aninaina Andriatsitohaina. Manomboka aloha voalohany conflit d'intérêt be tanàna tamin'izany fotoana zany dia sady PCA no actionnaire tao anatin'ilay société natsangana. Ilay société natsangana société commune raha tokony ny famahana ny filan'ny vahoaka no laharam-pahamehana voalohany. Nivoaka ny maraina teo ny didy 11 milliards d'ariary ihany koa dia nahitana tao anatin'ny convention izay nilazaina tao anatin'ny convention fa confidentielle tsy azo avoaka tao anatin'io sorabola 1,900,000 euros zany hoe raha ataony kanja mandritra 9 milliards d'ariary atao inona sur 11 milliards 9 milliards et millions atao inona indemnité transactionnelle ary voarotsaka vola. Nanoho ny asany teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra androany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra taoriny fiatrehina ity raharaha mpitsarana teny amin'ny PAC ity. Nisy ny fiantsona teny anivon'ny Bianco mba hitondrako amin'ny tompona andraikitra voalohany ny fanazavana momba ny fandaniana teto anivon'ny commune. Noentina ny antota taratasy rehetra mirakitra izany ary nazavana tamin'ny antsipriany namalina ny fantaniana izay napetraka izy ireo. Fanaovany fanadiadiana zany tao anatin'ny mangarahara. Atreto dia 10 miliara ariary no voalohany SMGD tamin'ny KNAPS ka mbola misy 7 miliara ariary ny ambiny. Tsy hivina fa tamin'ny andro Naina Andriatsitohaina ben'ny tanàna no nindramany SMGD io vola 2.10 miliara ariary tamin'ny KNAPS io tamin'ny taona 2024. Ny sendika ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpanolontsaina tanàna no nitory tamin'izany. Mitohy ny fanadahadiana hoy ny teo anivo ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny PAC ka andrasana nitohy ny raharaha. Mbola lafindraraha makasika ny tontolon'ny fitsarana izay hatrany no etsika ato anatin'ny vaovao manaraka niakatra fitsarana teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny PAC Irinara Kotomanga sy ny sakaizany ny maraina teo antony fanaovana osoka tamin'ny tsenam-barim-panjakana tao anatin'ny Madagascar Airlines raha ny fanazavana nomeny ny tale général ny Bianco makasika ity raharaha ity ankilany tsy nahazo fanazavana mazava ny Bianco mikasika ny raharaha mamy Ravatomanga handeha raha tsika ny Tsipriam-bavao makasika izay entiny tsiaro rasoa ary velo. Niakatra fampanohavana teny anivon'ny PAC 67 hectares Irinara Kotomanga sy ny sakaizany maraina teo antony raharaha Madagascar Airlines. Io raharaha io izay antony nandefasany Bianco taratasy fampiatsona azy ireo saingy nolavy ny sakaizany Irinara Kotomanga ny anaovana fanadihadiana azy ireo tamin'izany ho ny fampitambavao azy teo anivon'ny sampandry manleo teny miady amin'ny kolikoly izay no nahatonga ny fisamborana avy hatrany ny alatsinainy teo raha ny fanazavany tale général ny Bianco. Tsara mariana moa zany fa Iramatoa io moa zany PCA tamin'izany fotoana zany raha jerena amin'ny fomba mivantana zany dia ohatrany hoe tsy tokony isy zavatra idirana ao anatiny fanaovana marché ao anivon'ilay orinasa fa saingy misy ilay ataontsika hoe favoritisme tao anatiny tao favoritisme atao hoe favoritisme moa zany rehefa misy ny fifaninanana eo amin'ny tsenam-barim-panjakana na izay rehetra endrika fifaninanana ao anatin'ny service-mpanjakana ka tsy voahaja ny fitovian-jo na fitoviana herijika ny olona rehetra azo an'ilay marché dia constituer ny favoritisme ao anatiny. Ny sakaizany ihany no nahazo amin'ilay marché zay zany tsara ho fantatratsika 600 millions d'ariary teo latsaka kely teo no tetibidin'io tsenam-barim-panjakana zay natao io zany ary efa nisy moa zany tentative fikasana ihany koa hanao anankiray mitovitovy amin'io tany Antsirana io zany tany Tomasina. Mivoatra ihany koa ny ankilan'ny raharaha 2.10 miliara ariary nahiditra ponja vojomaika ny tale général ny KNAPS teo aloha araha maso ara-pitsarana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo sy ny vadiny Naina Andriatsitohaina sy ny tale général ny SMGD nahazo fahafahana vojomaika ihany koa ny olona 7 hafa ary namoahana didy fampisamborana i Naina Andriatsitohaina izay voakasiky ny raharaha ka rohina ny tenany amin'izao fotoana raha ny fanambarany tale général ny Bianco hatrany ny tondrana fanazavana ihany koa ny mikasika ny raharaha Boeing 777
mahakasika ny Boeing 737 tiako mariana fa anisany navitana ny fanadiadiana nisy ny fiara-miasa tamin'ny sehatra maro dia anika ohatrany noranora natao ilay dossier ary malakilaky nivoaka ilay dossier mety hipetraka manko ny fanontaniantsika amin'izay hoe fananinona no zao vao vita fananinona no aingana no vita tamin'ity ndray mankity. Ankoatr'izay raha ny angom-baovao fara momba ny raharaha mamy Ravatomanga nafindra tao amin'ny klinika premium nitolaka andro teo ity mpandraraha ity. Talohan'izay efa nisy vaovao navoaka ny Top Mauritius fa efa nivoaka ny hôpitaly Victoria ny tenany ary alefa ny anaty selula ary Masy Mandrapatonga ny fitoam-pitsarana manaraka. Manjavozavatra eto ny fivoaran'ny raharaha raha izay zava-misy izay. Izay ny atsy amin'ny Nosy Maurice fa tsy nahazoana fanazavana mazava momba ny raharaha mamy Ravatomanga ny Bianco tandremana ary tsy azo atao serasera be ny mikasika izany raha tsy vita ny fanady azy iny ho ny tale generaly. Tsy maintsy tandremana io tompoko satria mahay ny olona ary avoka tena mahay. Aloha raha vao zavatra ohatra mandeha aty amin'ny Bianco aloha tsy serasera aloha tsy kirakiraina sana amin'izay fa aloha andehano ny fanadiadiana ny vokatra ny fanadiadiana rehefa avy eo taterina amintsika le fetsy taty zany no hita voalohany fa tany dia tao zareo nahita fikarohana rehetrarehetra nahita ny zavatra hita ny tao natonga azy nanokatra an'ilay fanadiadiana ny afara moa zany amin'ireny résultat iarahantsika maheno reny zany hoe tsy mitovy zany ny ataontsika hoe compétence sy ny pouvoir ananan'ireo sy mety fa izao Bianco manana fifanarahanam-piara-miasa miaraka amin'ny ICAC Maurice tany aloha izay tohizany FCC amin'izao. Eo ny tsy ambaratelo ny fampitorana fa mampametra-pantaniana ihany koa ny mpanara-baovao ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny zony malagasy ahalala ny toe-zava-misy sy ny fivoaran'ny raharaha eto amin'ny taniny. Raha ampitahaina tsy amin'ny Nosy Maurice mivoatra isa tsegondra sy minitra ny vaovao ary tsy tompotrano mihono ny Mauricianina ary ny vahoaka malagasy ihany koa ny ivelany indray sy amin'ireo mpanao gazety vahiny no mahafantatra misimisy kokoa ny toe-zava-misy. Oharina amin'ny fitondrana teo aloha mahatsapa ny Bianco fa miazakazaka ny fivoaran'ny fanadiadiana amin'izao vokatry ny fahamafisan'ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny rafitra voakasika. Efa vita ny fanadiadiana nataon'ireo mpikaraka fandikan-dalàna rahavavy hafa moa zany dia efa tonga ny impaka ny vokatra ny fanadiadiana tamin'io fa kosa tsy manina miresaka an'izany hoe misy ny fangatahana fiara-miasa aty amin'ny Bianco mbola handalina lalinalina kokoa mahakasika io. Lafombaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika kosa saraban'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny cellule mixte izay fiara-miasan'ny avy ao anivony ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena tao Antsirabe ny tambazotran-jiolahy izay mitapy adiana pakakery ny teratany karana iray ny alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra taona 2024 lasa teo izay niafina tamina trano iray tao amin'ny fokotany Masoandro tao Antsirabe ireo jiolahy pakakeriny ka raikitra ny fifampitofirana tao anatin'izany raha ny fitateram-baovao misy adimy ireo jiolahy izay raviny balan'ny mpitandro ny filaminana nandritra izany roa kosa no azo sambelona ny roa hafa kosa dia voasambotra tao amin'ny fokotany Mahazina izay raha ny fantatra dia iray petsapetsa amin'ny reto olon-draha tsy ireto andry nirina Randria Miarisoa no mitatitra ny Antsibriana mahakasika izay. Ny alarobia faha 12 ny volana novambra 2024 lasa teo no nisy nankakeriny tao amin'ny trano fonenany tao amin'ny fokotany Tsarasotra teto Antsirabe tokony tamin'ny efatrora tolakandro teo eo ny mpandrarateratany karana iray. Na tsy nametraka fitoriana teo anivon'ny fitalavam-patry ny filaminam-bahoaka teto Vakinankaratra azy ireo teratany karana ireo no ny fandrahonana nataon'ireo jiolahy dia nanao ny fanadiadiana avy hatrany ny mpitandro filaminana avy eto toerana izay avy any an-drenivohitra izay niarahan'ireo polisy pirenena sy ireo gendarmerie pirenena nitady paikady hitadavan'ireo olon-dratsy. Ka ny alakamisy fahatelo ambin'ny folo volana novambra 2024 lasa teo tokony tamin'ny 10 no nahazo loharam-baovao mari-potitra ny mpitandro filaminana ary fantatra avy hatrany ireo mpankakeriny sy ny toerana nisy azy ireo fa miafina amina trano iray teto amin'ny fokotany Masoandro atao anatin'ny boriboritany Mazoriva Avaratra ireo jiolahy ireo miaraka amin'ilay teratany karana izay nalaina keriny. Tamin'ny 4:05 teo no fantatra mazava hoe iza ireo olona ireo izavy no mandray anjara amin'io ka nagidina pinina io. Ao anatin'io fotoana io amin'izay no nahitantsika tao anatin'ny valin'ny réquisition ny localisation toerana nisy an'izy ireo tao amin'ny trano anankiray eo Avatofotsy. Trano nofahan'izy ireo io trano io voaingana dia araka ny loharano-baovao tao azo ihany dia ao amin'ny toerana io ihany koa no hitazomana an'izareo ilay olona nalaina kely.
rehefa nanao ny pakiady rehetra ny cellule mix tanany fitambaran'ireo polisy pirenena sy ireo gendarmerie pirenena dia nidina ifotony tetỳ atoerana ny aliny alakamisy 17 volana novambra 2024 teo nanao ny opération ka raikitra ny fifampitifirana ary jolay miisa roa no lavin'ireo mpitandro filaminana tamin'izany ary ny roa vao sambotra vetrany. Nisy tamin'ireo jolay no tafatsoaka ny azo lalam-pirenena fahafito ka tratra tany amin'ny toerana antsoina hoe Andohanakoho. Nisy ihany koa ireo mpivady izay ndray petsapetsa tamin'ity tambajotra Fakanakeriny ity izay vao sambotra tao amin'ny fokotany Mahazina teto Antsirabe. Ilay teratany karana kosa dia avitra soma tsara ary efa niverina any amin'ny fianakaviany ary fantatra fa vola mitetina 400 tapitrisa sy 2 lavitrisa ariary no nangatahany ireo jolapakakeriny ireo. En totalité ny olona zany neutralisé anaky 5 tratra sampibelona anaky 4 tafatsoaka zareo namonjina reny 7 fanentsika zany tsika teto tanàna Antsirabe nahazo mandandresaka jusqu'à tany Andohanakoho voatra dia mbola tonga dia nitifitra ihany koa izy rehefa nitifitra izy dia tsy maintsy zay ny procédure miaro tena amin'ny police pénale dia nitifitra neutralisé avokoa izy telo mirahalahy reo misy basy avokoa teny aminazy vita zay dia tamin'reto olona tratra sampibela reto moa tsy maintsy natao malaky ny fanakadiana dia mbola nisy mpivady anankiroa nalaitsika teny Mahazina. Teto fa ny zavatra tena important indrindra dia tao anatin'ny opération exfiltration zany tafavoakatsika soma tsara tao tsy misy naratra le olona izay nalainy zareo ankera milliard 400 millions d'ariary zay no nangatany tamintsika amin'teny zao tsisy vola lasana ny ariary tsisy. Ao anatin'ny fitantenana tanteraka hoy ireo mponina tetỳ amin'ny fokotany Masoandro Mazorivo avaratra no niatrehany izy ireo ny fifampitifirana izy teo amin'ireo jolay sy ireo mpakakeriny ireo ny aliny alakamisy 17 volana novambra 2024 teo. Niainana tamin'izay aloha dia tebiteby satria ny bala nandeha eno ny lacrymogène nandeha fa mivoaka izay dia misy raha mitete amin'ny arabe. Tsy mety mivoaka mihitsy ireo tao niakatra tao amin'ilay ambatra kely tao amin'ny ambony tao zany izy niafina tao dia tsy maintsy nanapoaka lacrymogène ireo tao anaty trano tao. Ale olona fotsiny hita hoe voatifitra tao anatiny tao dia ny raha miparitaka eran'ny trano tao naritraritra teo amin'ny adiny ray sasany teo ngamany fifampitifirana satria ireo koa manana basy dia nisy enin-dary zareo aloha niditra tao tamin'ny 7 arivo mpanana tamin'ny zareo zany ilay izy tsy mamotrano mihitsy na amendro tandrotrora dia midy amatrano ohatra zareo nefa henoko miresaka. Mbola mitoy araka izany ny fanadihadiana mahakasika ity tambajotra Fakanakeriny teratany karana iray teto amin'ny renivohitry ny faritra Fakanakaratra ity ary fantatra ihany koa fa tsy avy eto Antsirabe ireo tambajotra najola pakakeriny ireo fa avy any an-drenivohitra ary misy ireo mbola mamita sazy mandra-pavaty mihitsy. Mbola lafim-baovao mifandray amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany jolay miisa 9 no voasambotry ny zandary miaraka tamin'ny basin'ny bala nandritra ny fanafiana ny tranga ny alatsinainy lasa teo tany amin'ny faritra Atsimondrano iny. Mbola karoina kosa ny jolay iray izay mitondra vola mitetina hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary izay avy norobaina. Rina fitiavana no mitondra ny Antsibrieny mahakasika izay. Ravan'ny zandariny tamanjotra jolay mpanao fanafiana amin'ny tampiady iny nanafika tao Ambohimangidy commune Pitatafika distrikana Atsimondrano ny aliny alahady 7 novambra ifony alatsinainy teo. Vola mitentina 10,4 tapitrisa ariary ary finday miisa 3 no lasan'ireo jolay nandritra io fanafiana io. Tonga ny zandary taoriany antso nataon'ny mpiaramonina akatra teka teo ampanaovana ny asa ratsy ny jolay iray araikitra ny fifanenjehana sy fisavana ka voasambotra ny alatsinainy teo ireo jolay miisa 5 namany niaraka tamin'ny bazy vita sy bala maromaro ary ireo entana nangalariny. Nitoy ny fikarohana nataon'ireo mpitandro ny filaminana ka voasambotra omaly indray ireo olona roa hafa. Kanazanona ny basy mahery vaika basy tao tamina ray moa zany sy bala maromaro misy revolver anankiray ihany koa ary misy reto telefona marobe sy gasy sy fitaovana izay azo entin'zareo amin'ny fanatanterahana ny asa ratsy izany. Marina moa fa ireo no andeha anjolay mpanao ny fanafiana amin'ny tapetiana tamin'iny faritra Atsimondrano Itosy sy Femorivo iny. Mbola karoana treto ilay jolay iray tafaporitsaka nitondra ny vola 10,4 tapitrisa mahery tamin'io fanafiana io. Any anatin'ny telefonan'ireo olona reo misy enregistrement vocal zay. Io zany dia resaka fanomanana fanafiana fotsiny mba tsy ilazako zany ohatra hoe raha ny programandrareo any androany zareo no anao eny Itosy dia amin'ny lahady zao zareo mieritreritra anao eny Andakana dia any amin'ny telefona Android anjalareo koa rehefa sokafana
tsy maintsy makasary fony zala isaky ny anao ataky a dia rehefa mahavita fanafiana indray izy a dia makasary tonga dia mifandrina atao fanadiadiana eo anivon'ny gendarmerie Antananarivo renivohitra izy ireo ka atolotra ny fampanohavana amin'ny alatsinainy ho avy izao. Fanandray ireo iraka manokany OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie izay tonga mitsidika ny lapam-panjakana ny avoloha teo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara izay tarehan'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael Androany. Fionana izay maneho ny fananatsika fanantenana famanaiky ny fanovana sy ny fiovana ny fanorenana sy ny fiorenana misy eto amin'ny firenena ny OIF izy ireo izay vonina ny iroso amin'ny fanomezana tolotanana ho amin'ny fankakevitra nasionaly izay irosona eto amin'ny firenena raha ny fanazavana mahakasika izay. Ndeo raha tsika ny antsipriam-baovao. Niona tamin'ireo iraka manokany OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha androany teo anivon'ny fiadidina ny fanovozana ny Repoblika ny Madagasikara izay tarihin'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael. Ankoatra ny fitsidiana nataon'izy ireo, ny haino sy nijery ny fizotry ny raharaha eto Madagasikara ihany koa no isan'ny antondian'izy ireo raha ny fanazavana. Fitsidiana izay antenaina hitondra tombotsoa ny Madagasikara, indrindra eo amin'ny lafiny fanohanana ny fiovana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana, hoy ny ministry ny raharaham-bahiny. Hoe ny mety hoe tombotsoantsika, tsika nosy, ary tsika tsy afaka hiambo hoe ahavita tena rery amintsika ato anatiny ato fa rehefa sahala amin'izao toerana misy atsika zao satria tsika miaraka miaina amin'ny fiombona pirenena eran-tany dans le concert des nations tsika ary reny manamafy an'izany dia ny fahatongavany a zavatra tena fanamariana un signal fort fanamariana mafy le izy a ary ananatsika fanantenana lehibe eo amin'ny fanekeny ny fanovana sy ny fiovana eto amin'ny firenena fanorenana sy fiorenana ho ny Repoblika. Ary ny tombotsoa moa ny amin'izany dia ny hafahana koa manina moa mana miantso zany ny firenena rehetra ao anatiny mandala ny fitenenana ny teny frantsay satria misy firenena maro dia maro ao anatiny ao dia miantso mampiambana ny reny ho fanohanana ny ity fanovana sy fiovana fanorenana fiorenana. Ankilany, fambara tsara ho an'ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika ny fitsidiana nataon'ireo iraka manokany OIF teto an-toerana ireo, ho hiatrany ministry ny raharaham-bahiny raha nanamafy izany. Zay no signal fort ary koa fampahafantarana tsara sy ananantsika fanantenana ngezabe fa ry zareo neny manatony kanefa raha ny teteza mita ohatran'izao dia le ao anatin'ny teteza mita ny manao antsoavy hoe aizinareo mangataka manao lobby mandeha hoe ho an'ilay reconnaissance fa sahala amin'io zao dia ry zareo mihitsy ny tonga mangataka fionana mampahafantatra hoe ho avy zahay anatona anareo. Za zany mahita hoe zavatra fambara tsara le izy. Voninanao tolotanana amin'ilay fankakevitra nasionaly ho tanterana hito amin'ny firenena ny avy eo anivon'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie raha ilaina izany ho hiatrany tatitry ministry ny raharaham-bahiny. Isika raha teo izay isan'ny fianakaviam-be iray ao anatin'ny fiombonana eran-tany amin'ny firenena mandala no sady miteny ny teny frantsay. Tontolon'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao izay hatrany ny fahamana ny olana ara-tsosialy, ny fahasalamana ary ny fanaovana politika madio no laharam-pahamena irosona amin'ny fiovana hoy ny fivondronam-be ny eveka eto Madagasikara. Ny fampihavanana fa tsy ny valifaty politika no ilaina ary ny fampandrosoana maharitra sy mahomby fa tsy fikatsahana tombotsoa manokana ho hiatrany ny fanambarana izay nentin'izy ireo. Andeha raha tsika ny fampitinam-baovao mahakasika izay. Ny famahana ny filan'ny vahoaka no laharam-pahamena voalohany fa tsy ny fitadiavana tombotsoa manokana raha ny fanambarana ny teo anivony ny fivondronam-be ny eveka eto Madagasikara androany. Nampatsay izy ireo fa fanompona vahoaka no atao hoe politika ary fitadiavana ny soimbonana. Nanambara ihany koa izy ireo
fa antoko ny fampandrosoana ny fanovalin'ny vahoaka ny toetsaina sy ny fanajana ny zao ataovana malagasy ary ny fialana amin'ny erisetra sy ny valifaty ara-politika ary ny kolikoly izay mitarika any amin'ny fahantrana trangasady anefa ny ayay fandramivoana amin'ireo zavatra mitakin'ny tanora sy ny vahoaka ny fizotra ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena ahina iverinareo olona efa teo sy ny fomba taloha nandetika ny fiainam-pirenena indrindra eo amin'ny sehatra politika sy ny toe-karena mampanay ihany koa ny fisin'ireo olona voakarama mba hanakorotana ny fiainam-bahoaka sy hamantrika ny fanovana ndraindray ny maro aoka samy homailo isika ko mampatsiaro mandrakarivanareo mpitondro zahay ny amin'ny anaovanareo vaindondra ara reo fanovana notakin'ny vahoaka aoka ho fongorona reo fomba ratsy nentina nanambotry ny firenena ka nahatonga n'izao fahantrana lalina iaraha amizaka izao ny tena marary ny vahoaka no aka ho jerena hatrany fa tsy ny tombotsoan'olombitsy ny famahana ny olona ny jiro sy ny rano ny fanabeazana ary ny fahasalamana no takiana ka ireo no vaindohan-draharaha fanampin'izay ampiarina ny politikan'ny fititsiana narosony ny fitondrana vaovao ialan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny vahantrana lalina izay niaina natry ny ela manantena fiovana ny malagasy na eo aza ny aiasy ny raha matahora samihafa ary manantena fa ho fonkotra avokoa ireo fahantrana faratampony izay nataon'ny fitondrana teo aloha ka tsy ho tompony mangatakatiny itsony aza rarotinareo ny hafanapon'ny tanora sy ny vahoaka teanarina sy hanovan'ny tantara adidinareo mpitondra fanjakana ny manokatra ny fanantenana ao amin'ny tanora amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny fandaram-pianarana madio tsy mifangaro politika sy tombontso hafa mety hamandrika azy ireo ry tanora miandananareo hatrany madagasikara amin'ny fanovana mampangetaita azy mafy na eo aza andaniny ny tahotra sy ayay amin'ny hoavinareo sy ankilany ny fijery miiba avy amin'ny fiarahamonina anareo dia niteraka fomba fijery vaovao no nataonareo amin'ny firenena anananay fitokisana sy fanantenany anareo nanomboka tamin'ny nihetso bahoaka ny tarihinareo iny mijoroa ary miaraha mijoro hatramin'ny farany ianareo no antenaina hitondra fiainam-baovao any fiarahamonina sy ny firenena ary kanefa natombokareo tsy aivona ny 4 septambra 2024 namoaka fanambarana ny evekany Madagasikara izay nampatsiahy fa efa notsipian'izy ireo ny aretina mianjady amin'ny firenena manoloana izany rehetra izany miantso ny olo-pirenena sy ny mpanao politika izy ireo mba hampanjaka ny politika madio sy ny fahamarinana iverina lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny herinaratra sy ny rano isika faritra maro eto andrenivohitra no mbola misedra olana amin'ny tsy fisin-drano sy ny fahatapahan'ny jiro efa antaona maro no nijaly tamin'izay tsy fisin-drano izay ny fokotany ohatra ny eny Anjanahary Ambatomainty Faravohatra Amboditsiry sy ny toerana sasany ny ponina eny Anjanahary Ambatomainty sy ny manodidina tsy mandeha ny apopon-drano amin'ny atoandro fa amin'ny alina no milahatra maka rano ny ponina ka mbola misy ihany ireo tsy mahazo rano ka miandry ny raha-pitso alina indray izy ireo vao mandeha mameno ny bidon ahafahana mamatsy rano ny ao an-tokantrano ny fokotany sasany indray izay tsy maraka ny rano ka voatery mandeha mitady rano amina toerana lavitra ny tanàna misy azy ireo na ihany koa mividy rano lafo vidy ny amin'ny iray bidon mampitaraina ny ponina ihany koa ankilany ny fahatapahan-jiro isan'andro izay manimba ny asa fiveloman'ireo miankina amin'ny herinaratra ny asany tokony hijery vahaolana maharitra ny fitondrana mba hamana ity olana jiro sy ny rano eto amintsika amin'izao fotoana ity mbola hoentina amintsika amin'ny manaraka eo moa ny vaovao misimisy kokoa mahakasika izay fa ametraka fitoriana amin'ireo tompona andraikitra voakasika ary mitaky ny amoana ny volan'ny CNV ireo mpisehatra amin'ny lavanilina mivondrona ao anatin'ny KMT any Sava io volan'ny CNV io izay mbola tsy fantatra mazava ny misy azy ireo amin'izao fotoana izao ary tsy misy na iray azy fotodrafitrasa izay vita mahakasika izany ka hitao andriatsy lavo taorian'ny nandraisany fiadidinany fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara fanapakevitra ka nanafonany CNV tsy hitary tsy fantatra hoe nankaiza ny volan'ny CNV izay mitetina hatrany amin'ny 5.30 tapitrisa dolara nandritra ny telotona sy tapany izay nisindra ny fanazavana eo anatrehan'izany ametraka fitoriana amin'ireo rafitra mahefa miady amin'ny kolikoly ireo mpisehatra amin'ny lavanilina izay mivondrona anatin'ny KMT ny mikasiky ny volan'ny CNV na dia naravaniny volan'ny CNV mbola fahotana mipetraka aminay hoe aizy vola igny natao manakory vola igny tsy maintsy hanapetraka fitoriana zay manomboka amin'ny alatsinainy ho avy amin'ny Bianco
ampaky amin'ny setra jiaby makasiky ny fitoriagna amin'ny kolikoly tsy ambelaneo ny volaneo tsy ambelaneo ny volany bahoaka mba ahafahanay mampandroso fatrinay amin'ny fatry sava igny indrindra fa ny fatry mpamboly lavany atrito navelombolo izy ireo nidingana ny rosoany mpitondra fanjakana ankehitriny ka hitadiavana vahaolana mahatranarinana ity sehatry ny lavanila mampalaza ny Madagasikara ity maro ny olo izay magnano lalandririgny izay efa namotiky ny firenena namotiky ny fatry izay ny jorony mandrakarivo ary zay mo tsy vaovao aminareo niady resaka io filiera lavaninay io ankasitragna anao ndre matofilo na maly ny valopolo isanjatony ny fangatahanay zay efa nidridrainay nandritry ny volagna fotoagna maro fa mbala misy ny zavatra iadinay ankehitriny tsy laza zay afa-tsy ny hoe misy volany CNV $4 par kilo zay nangonina nandritry ny 3 taona mahery angatahanay io vola io tompoko izay mila voaka ary zay zao fa manao procédure ara-panjakana ka anenjika ireo olo tompony andraikitry amin'ny vola satria vola mitenty $35 millions mahery izay ny fanarana anasoavina ny fatry sy ny mpamboly lavany sy ampandrosoana ny toerana mpamokatra lavany maneran'ny nosy tsy ivona trany nakana $7 isaky ny 1 kilao ny lavanila veto Madagasikara naondrana nakany ivelany io vola io izay napetraka tao anatin'ny CNV anovana tamberina ndraikitra amin'ireo distrika mpamokatra lavanila eto Madagasikara isan'izany fananganana fotodrafitrasa toy ny sekoly hopitaly fanamboarana lalana fametrahana filaminana sy ny maro hafa isitrahany rehetra tombontsoa miaraka hatreto anefa tsy nisy na iray aza fotodrafitrasan-joro kanto ny nitakina ny famoahana ny vola sy anasaziana ireo tompony andraikitra raha nisy ny fikitiana na ny tsy fahitana izay vola izay ila fomba vao makasika ny seaperina lavanila iny ihany koa no etsika miditra atao anatin'ny pejy-doka izay entina misety vetivety epitana ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampalalam-baovao manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao Sedo, malefaka tsara kalitao. Nefa $700 fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio koko. Mitroka tsara ary malefaka be nefa $700 fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Ndao ifety ho an'ny Black November ndao hiaraka ankalaza ary feno promo koa ny fety hatramin'ny 30 novembre ararotiny smartphone ZTE A35 Blade amin'ny vidiny miavaka $219,000 monja sy ny Wiki 25 $69,000 fotsiny ny amin'ny bonus cadeau hatramin'ny 5 gigaoctet mandritra ny enim-bolana araroty fa mbola bobaka ny promo upgradeoaingana ny phone lahy isika miara mifety eny amin'ny Astor Zuma.g sy Kibo.g fotoana. Dia mbola terina trany ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampalalam-baovao ny Cool TV amin'ity hariva ity asainay ampanajanianao anaraka izany hatramin'ny farany fa nisehoana tranga mampiayay tao amin'ny commune Ambondrona izay nahitana fahafatesana omby tamin'ity herinandro ity araka ny loharanom-baovao avy amin'ny distrika ny Sandra sy ny faritra Matsy Atrambony mahakasika izay raha fahafatesana omby hafahafa izay nisy fitsiriana natao tamin'ny enan'ny omby maty ireo ka nahitana fa misy ny otrika aretina raboka amin'ireo omby ireo nisy commune hafa ao anatin'ny distrika ity ihany koa no nanamafy fa nahitana tranga mitovy tamin'izany tany antoerana herinandro vitsivitsy lasa izay nisy mponina tao amin'ity distrika voalaza ity fa nihinana ny enan'ireo omby izay ayahina ho voan'ny raboka ireo ka ho fandraisana fepetra natao fitiliana sy natao vaksiny raboka izy ireo
mampitandrina ny mpitsabo biby fa tsy tokony hohanina ny henan'ny omby misy aretina rehefa maty. Manoloana izany manoro hevitra ny manampaizana fa tokony dorana ny fatin'ireo omby voan'ny aretina ireo mba hisorohana ny aretina izay mety hitranga sy ho fifehezana ny fiparitany ity aretina ity any antoerana. Fa akoatra izay dia nampahafantarana nanomboka androany ny mahamaimaimpona ny fandraisana antanana ny antota taratasy momba ny boky sy ny saritany rovotra eto amintsika. Akoatra izay amoraina ihany koa manomboka izao ny dingana ahafahana misitraka ny tanimpanjakana ao anaty mangarahara sy ho zakan'ny malagasy hoy ny fanazavana izay nentin'ny tompona andraikitra. Miatra manomboka androany ny fandraisana antanana maimaim-pona ny fijerena ny fikarakarana ny boky sy ny sarintany rovotra eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany ary tsy andeferana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra raha ny fanazavana. Manomboka androany zany ny amin'ny tribunal efa misy dossier oray ihany dia ny ety amin'ny sampanafananantany manomboka androany délivrer dossier papier mahakasika ny boky rovotra plan juridique attestation na boky rovotra dia tsy andoavam-bola hoentina any amin'ny fitsarana ikarakarana ny boky rovotra marihana fa ikarakarana ny boky rovotra any amin'ny fitsarana ihany ary mahakasika ny boky rovotra ihany tsy andoavam-bola mahakasika an'izay. Ny mahakasika ny prescription acquisitive dia efa manomana décret ny fanjakana amin'ny ataontsika hoe révision an'ilay article 82 mahakasika ny amin'ilay ordonnance 6146 mahakasika ny prescription acquisitive dia ho hatsaraina ilay procédure hoentina eo anivon'ny gouvernement tsy ho ela. Ankoatr'izay hamoraina ihany koa ny fikarakarana ireo antota taratasy fahazoana tanin'ny mpanjakana ary hoezahana atao amin'ny sarany mora indrindra hoy ny ministra. Mivoaka amin'ny fikarakarana ny resaka fividianana tany zany hoe misy ino zany fourchette fetra fourchette de prix amin'ny resaka fividianana tany arakaraka ny faritra sy ny toerana zay hividianana tany mpanjakana ka ny baikony mena zany dia zao prix farany ambany zany amin'ireny fourchette reny no hividianana tany manomboko zao. Mbola ho asiana fanavaozana andre mandeha koa io resaka fourchette zany hoe hojerentsika foana zany ny ampihena anazy amin'izay mba tratra ny fahefa-mividiny malagasy tsirairay. Nanao fitsidihana tao amin'ny sampandraharaha ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany nijery akaiky ny mikasika ny boky sy ny sarintany rovotra ny ministra androany ity. Fotoana ihany koa nanomezany baiko ireo tompony andraikitra hiasa lavitra ny kolikoly ahafahany malagasy rehetra misitraka ny tanin'ny mpanjakana ao anatin'ny tolotra manara-dalàna. Fanametraka ny taratasy fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny ACC ny atandro teo ny ministry ny fizahantany sy ny taozavatra. Nandritra izany no nanambarany fa lahara-pahamehana avokoa ny asa rehetra isan'izany ny fanatsarana ny ekipa ao anatin'ny ministera mba ahafahana manatsara ny fomba fiasa ihany koa. Miezaka misokatra amin'ny iraisam-pirenena isika eto Madagasikara mba ampandrosoana ny sehatry ny fizahantany sy ny taozavatra hoy ny fanazavana. Ndeo raha tsika ny fanazavana. Ho anay manokana eo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana lahara-pahamehana avokoa ny zavatra rehetra. Ny zava-misy aloha tsy maintsy miezaka manatsara ny ekipa. Ilay manatsara ny ekipa zay tadiova misy continuité koa ao anatin'izay fa tsy voatery hoe alefa fotsiny amin'izao fa jerevana ilay tany amin'izay nisy lesoka dia tsy maintsy manana fasahina mandray fanapa-kevitra manova ary ho an'izay asa mandeha dia jerena ny fomba ahafahana manohy azy tsy atapaka an'izay fanohizana ny asa zay. Na izany na izany ho an'ny ministera manokana dia efa napetraka ny planning à très court terme ho an'ny direction rehetra rehetra ao anatin'ny roa volana ary miaraka amina tableau de bord mazava ahitantsika ny avancement hebdomadaire ny asa mandeha eo anivon'izany ministera zany. Tontolon'ny raharaham-pirenena izay hatrany eo am-piandrasana izay fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana isika amin'izao fotoana izao amin'ny fanatanterahana ny fikaonandoam-pirenena mahakasika ny fanovana. Nandroso volavolana tety andro ahafana miroso amin'izany ny vondron'ny ray aman-dreny sy ny olobe tare ny jeneraly Ramakavelo sy ireo firaisa mompirenena toy ny tafy miavo sy ny fanonga fokon'olona ka nametraka ny daty ny 10 Desambra 2024 mahakasika izay. Leo raha tsika ary ny fanampanazavana. Manomboka 2020 Desambra dia fieritreretanay aza dia fikaonandoam-pirenena concertation zay zany efa mametraka tety andro avy aty aminay
zay volavolana tety andro zay marina fa zay rery ny avita zavatra fa tsy maintsy misy fiarahana amina daholo be fa ninaizy kosa de fa mametraka zay satria tsika raha fampiandry eo foana tsy maintsy misy tety andro apetraka ohatrany hoe mba mahatonga le olona iezaka hoe efa misy ohatran'izao efa misy ohatran'izao zay zany ny fandrinay tsy ny volo be rery ny atateraka an'io fa tsy maintsy mirotsako daholo atokena amin'ny fitondram-panjakana na ny vondrana rehetrarehetra de tena ifampiarahana mihitsy ny anaovana an'le izy marina ao fa amin'ny sehatra anankiray anay sy manana finiavana mba te hitondra ny zarabrikinay de manao an'izay karazana hoe volavolana tety andro zahay raisy ny fitondram-panjakana moa hoe taterahana tokoa vita io a misy fanatonana koina moa maharatsy an'izany lafomba vao mahakasika ny tontolon'ny fampianarana kosa sanondeha no izantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity no totosaina androany teny amin'ny CCI Ivato ny famoahana ireo mpianatra nandrato fianarana tao amin'ny sekoly ambony UPRIM mpianatra misa 570 no nozaraina ny maripaizina tamin'izany tanjon'ity sekoly ity ny ampivelatra ireo lalam-piofanana ao aminy amany ny filany ny asa eto Madagasikara miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka amin'ny ihany koa fa ihany koa ampiroboroboana ny fiofanana ampitaindavitra hanampiana ireo tsy afaka manatrika any an-tsekoly andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay reto mpianatra reto dia nahazo ny mari-pahaizana DTS bac plus 2 licence bac plus 3 master 1 bac plus 4 ary ny master 2 bac plus 5 teto amin'ny UPRIM reto mpianatra reto moa dia nivoaka avy amin'ny lalam-piofanana roa samihafa izay misy eto amin'ny UPRIM dia ny formation en présentiel fa ny maro anisy amin'izy ireo dia nanaraka ny formation à distance ny partenariat izay trandrahanay dia zay isiny ny insertion professionnelle bebe kokoa ho an'ny mpianatra izay nivoaka avy eto amin'ny UPRIM dia ankoatran'izay zahay dia mitrandraka ny partenariat de recrutement ihany koa ivelan'ny Madagasikara dia ny UPRIM zao tao anatin'ny telo taona ny sesy zao dia niara-niasa tamin'ny Hwachao University any Xiamen any Chine izay manolotra bourse d'études miisa 10 isa-taona eo ho an'ny mpianatra UPRIM lafomba vao mahakasika ny tontolon'ny fifambozana eto Madagasikara kosa mitaky ny amerenana ny permis de conduire ho baoritra tahaka ny teo aloha asiana QR code sy ny maro hafa ny fivondronan'ireo auto-école manerana ny nosy amin'izao fotoana izao aleo ajanona ny permis biométrique misy olana hoy reto farany reto raha ny fanazavana androany misy olona mianatra amin'ireo auto-école ireo izay tsy mitsahatra mienatra any amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavana noho ny tsy fisian'ny permis omena raha ny fanazavana ao ariny ny fahavitany ny fiofana andeha rahantsika ny Tsipriam-bavao etiny Daniela Mino Arso Malona ny olana amin'ny famoahana permis de conduire biométrique ankehitriny nanao fanambarana miaraka mitakina merenana ny permis de conduire ho baoritra takany teo aloha asiana QR code sy ny maro hafa ny fivondronan'ireo auto-école manerana nosy ankoatra izay takin'izy ireo ihany koa ny famatoran'ireo mpiasa eo anivon'ny centre immatriculateur rehetra izay isany mampitaraina ny maro ihany koa amin'izao fotoana Ty fotoana ty dia fotoana anairanay ny mpitondra fanjakana hoe mba jereo akaiky re manjoanay sy le vahoaka mpanjifa satria ny permis provisoire no natao ohatrany hoe balsama namitaminana le tsy fisiny le permis biométrique any amin'ny faritra nisy 2021 voalaza teo morondava 2016 midorany olona le auto-école satria heveriny fa hoe mitsikombakomba amin'ny trareo dia ny zavatra olana metraika aty aminay dia hoe zahay mihitsy ngeny tsy mahita client firy satria ny olona hianatra ve nefa tsy hisy zavatra ho amena azy rehefa avy eo le olona koa entiny hitadiavana asy iny critiqueny mpampiasa foana le atao hoe capacité d'appareil le izy donc ny zany tsy mety tsony fa ajanony aloha le biométrique aloha iroso amin'ny baoritra zay misy taloha fa sécurisé kosa sécurisé zany hoe misy rivet misy QR code ary misy ny atao hoe cachet sec ankoatra izay mifono antsizay ihany koa ary mamono ireo manana fahaiza-manao manokana amin'ny fitantanana auto-école amin'izao fotoana ilay lalàna 4414 napetraky ny ministry ny fitaterana teo alohan'ireo auto-école
Ny lalàna mifehy azy ireo izay novaina ka lasa mafaka manokatra auto-école avokoa na ny olona tsy manana CAP aza antony ihany koa hitakin'izy ireo ny hijerena akaiky io lalàna io. Raha hiverenana ny enatra any amin'ny 5,50 isan-jato amin'izao fotoana ireo mpianatra miditra amin'ny fianarana familiana fiarakodia amin'ireo auto-école noho izay olana amin'ny famoahana permis de conduire eny anivon'ny centre immatriculateur izay raha ny fanazavana hatrany. Le mpianatra tsy mahalala hoe ny centre immatriculateur manome permis fa mifantatry indreo ny auto-école. Dia izay foana zany no tonga avy any nefa tsy azo nefa mbola tsy nahazo permis zay, mbola tsy nahazo permis zay. Nefa anao miteny azy ny centre immatriculateur midélivre an'io fa ny vahoaka tsy mahalala zay fa izay le auto-école no fantany hoe mampianatra anazy dia tokony hanome anazy le permis dia iny mandeha amin'izay le resaka mandeha le bouche à oreille dia miaina tanteraka izy. Isan'ny olona hoe inona moa ny idiranay hianatra auto-école na ny permis azy raha tsy izy akory fa certificat. Dia vao maika izy mampitomba ny kolikoly. Raha ny zava-misy saika tsy mbola nahazo permis de conduire biométrique hatramin'izao taona 2020 izao ny ankamaroan'ireo mpamily navita fanadinana sy dingana rehetra amin'ny familiana fiarakodia tamin'ny Tondasa noho ny fikatsoan'ny famoahana izany eny anivon'ny centre immatriculateur. Ny ankamaroan'ireo mpamily izay mbola mampiasa ilay certificat provisoire de capacité na ilay taratasy fahazon-dalana vonjy-maika avokoa amin'izao fotoana. Maro ireo olona mitaraina mahakasika izay fakana ny permis izay amin'izao fotoana izao. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin'ny Association des enseignants vacataires de l'Université de Madagascar ary mitaky ny fampidirana azy ireo ho mpiasa raikitra amin'ny fangararana lavitry ny kolikoly raha ny fanazavana izy ireo izay nanao fanambarana fitakiana izany tany Mahajanga. Andeha hoarahantsika ny antsiporim-baovao mahakasika izay. Takin'ireo mpampianatra mpikaroka manerana ny nosy fa indrindra eto Mahajanga ny fandraisana ho mpiasa raikitra ireo mpampianatra mpikaroka vacataire izay isan'ny mampiodina ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny université. Isan'ny nampiaka-peo tamin'izany ny avy eto Mahajanga. Fantatra tokoa fa ny 20 isan-jato ny mpampianatra rehetrarehetra eny amin'ny université dia saika vacataire daholo ary izy ireo no miantoka ny fampandehanan-draharaha rehetrarehetra eny amin'ny anjerimanontolo manerana ny nosy na ny fampianarana izany na ny encadrement des étudiants na ny resaka voyage d'études sy ny rehetrarehetra. Tsapa tokoa nefa fa maro amin'ireo mpampianatra ireo no efa nandany taona maro 10 taona mahery azy fa mijanona vacataire tsy mety recruter mandraky ty ankehitriny. Fantatra tokoa tamin'ny fitondrana nisy izay teo aloha fa nanjaka ny kolikoly betsaka ny antrano antrano ka izay no mahatonga izay eto mivondrona mitaky ny mangarahara eo anivon'ny tontolon'ny université manerana nosy. Araka izany zavatra tokana no angatahanay dia ny isiany recrutement massif araka izay voalaza teo izany hoe recrutement mitaky ny isa araka izay tratra ho fampidirana mpampianatra mpikaroka mba hagnatsarana ny université eto Madagascar. Recrutement izay tsy misy kolikoly intsony, recrutement izay mangarahara ary eto zahay dia mianto sahady ho an'izay mbala managny eritreritra anao zany kolikoly zany dia janona avy hatrany fa fanavaozana antsika zao dia mianky amintsika tsirairay ihany koa io. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana maefa fa indrindra ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy araka izany ireto mpampianatra mpikaroka eto Mahajanga ireto fa misy amin'izy ireo efa mantaona ny maro no nanao ny asany teo anivon'ny université saingy mbola tsy voaray ho mpiasa raikitra hatramin'izay ka hatramin'izao. Fay Rasondrotsy Rafinel izay filoha lefitry ny Toliara Mijoro sy Andriamatoa Eliara Bevahiny kosa izay filohan'ny antoko otrikafo sady ampitarika ny vovonana kafim na ny komity fanavaozana ifotony any Madagasikara indray no vahin'ny fandarana ankitspo miaraka amin'ny Iby Richard eto amin'ny Cool TV ao aoriana izao fampahalalam-baovao izao rehefa avy eo fandarana izay iresahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ny firenena ankehitriny izay anasananao rehefa avy eo rehefa tapitra ity fampahalalam-baovao ity. Dia iny ihany koa ary tompo kilasy sy tompo vavy no etsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isaorana sy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $500. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.